Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary rasana babalala no erabanantsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray mihaona aminareo eto androany a, ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra izay tratrantso eto. Dia raha natsiny moa ny fahatarana androany satria somary nandeha lavilavitra kely indray izay androany a. Dia harivariva vao tafaverina dia nefa misaotra anao a fa mbola ety antsika rehetrarehetra androany a amin'ity androany ity. Dia ho tahin'Andriamanitra anie a isika tsirairay avy. Dia fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Dia manasanao indray araka aminay eo anatin'ny adiny iray sasany ifampahery indray amin'ity androany ity amin'izao fandarantsika izao a. Dia tonga soa ianao. Tonga aloha dia nareo izay efa miditra eto ny arabaiko dia va araban'izay mbola tsy tafiditra teto a. Voalohany tafiditra teto satria manjary lasany ambony any anaranareo a. Dia manjary tsy hitako intsony a fa niditra voalohany teto aloha androany dia nabavy Marie-Jo a, tahin Jesosy Marie-Jo a, tahin Jesosy manokana, nabavy Aina, Razana Monika, Erika Raka, tahin tompo a, Mamia, Aimé Manambotsoa, Berthe Sava, Razana Monika, Tozo Mikaela, dia Mami, Verselina, Aimé Lovely, dia tahin tompo a Jonathan, Gracious, Akasiara Tsara, tahin Jesosy. Dia ao ihany koa Marie-Jo, dia ao ihany koa Verselina, Yama, Fleur, Ajaska Patitsy, Sandola, Angela Io, Ando Andry, tonga soa daholo a. Dia Rasoanirina Razay Arso, Itody Rahonoso, Rasoanina Nathalie, Berthe Sava, Marie Angeline, Firana Rakoto, tahin tompo daholo, Elisa Tsiala, Soameva, Kotire Kamaradin Jesosy. Dia ao ihany koa Ry Sandola, Fintso, Siri, izavy mbola mety tsy voarabako, Angela io. Dia tahin tompo a isika rehetrarehetra tonga soa daholo a. Kadaka Malala, Roserina Nathalie, dia tonga soa Koda Léonie, Rodine Marie, Soameva, ao ihany koa ry izay ihany kamba mbola tsy voarabako a satria maverimberina izay sasany a. Becky Roland, Elisa Tsiala, Riri Dinarjona, tonga soa, Kotire Kamaradin Jesosy, efa nalabaiko teo, Mahevare, Tina Rakoto Arzaka, Tsiry Amboara Miel, tonga soa daholo a isika rehetrarehetra. Dia maharetatra amin'ny farany a fa hiarakitsika eo amin'ny adiny iray a sasany eo a. Dia fampahirana anatin'ny hira, vavaka, toriteny, famelabelarana, eny fa dia hatramin'ny firenena dia ho entsika mivavaka amin'ity androany ity. Ka dia tonga soa isika rehetra raha androany koa anao vao tonga eto a. Dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra nahatongavanao eto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Koa dia maharetatra amin'ny farany ary dia tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo isan'andro zay. Dia eto foana manomboka ny alahady hatramin'ny zoma raha ohatra ianao androany vao niaraka taminay. Dia rehefa hitanao fa mampahiry anao eto a dia andaondrentsika ifampahiry eto a ny rahampitso sy ny hatramin'ny zoma. Dia mahereza daholo a isika rehetrarehetra. Milo zatrehitra aloha dia andaontsika aloha hivavaka ho an'izao fandaran'izao. Ka andao a hoentsika mivavaka izao fandaran'izao ka mampandrotsika ny anabavintsika Yama avy any Koweït a. Izy a no hivavaka ho an'ny fanombohana amin'ity androany ity. Faly rahery tovy tahin Jesosy a fahombiazana fitahiana tahin tompo a dia Laurence Rakoto Arso. Andao ary a hivavaka aritsika ho an'ny fandarana tahin tompo a ranabavy Yama anao a ny fitenenana. Alleluia, tahin tompo Astera. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy izay manatrika izao fandarana vavaka fiambenana izao indray. Dia manona fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy. Dia mbola hiara hivavaka tsika. Alleluia. Ry Jesosy rainay tsara indrindra ho misaotra anao izay satria vombinao ny arovinao tamin'ny tontolo andro ka nahatratra izao fotoana izao indray tompo malala ho fotoana izay tena maminay tokoa tompo a satria fotoana andeha hionanay aminao, hainoana ny hafatrao, hahaizanay mandamina ny fiainanay ary ankehitriny tompo malala ho finanay sy bebanay natrehanao izay rehetra ataonay tsy araka ny sitraponao mamindrafo aminay tompo malala ho ary atolotra ny tenanay fanatitra velona kasitrahana eo anatrehanao. Dia matoko sy mihintsy izay tompo malala ho fa manatrika izao fotoana izao ianao ary eo tompo a
ireo mpanomponao izay tondra ny afatrao andray anjara amin'ny fitondranan'ny vavaka ho amin'ny firenena dia aingany ny tompo malala ao ny fanay masinao ny indrilelan'izy ireo tsirairay avy eko pastera Melabelatra dia hoe tena hoe tony sabatra roa lela hitsatoka ny ampon'ny tsirairay avy zany afatra ho zany dia eo kotompo ary vavaka amin'ny firenena dia tena matoky sy mihintsy efa hipaka amin'ny firenena tokoa tompo malala ao ka izay mpiainy Jesosy malala ao dia tony tanolona ka niriny tenina ao any afoana tsirairay avy tena hoe hitsatoka tena hoe hamovo tsara eo amin'ny fiainanay izany teninao zany dia manatrefen'ny tompo malala ao ary eo amboary ny programanay tsirairay avy indrindra amin'ny connexion tompo malala ao apetraka eo ampelantananao mba tsisy arombaka tsisy satana izay anelingelina zany connexion izany dia didina tsy anakeritsy tsy anapahefana aoka tompo ny fanatrehanao no feno amin'izao fotoana izao dia apetraka eo eny ampelantananao ary namanay rehetra izay mbola miampy eny an-dalana mody eo ireo mbola eny am-piasana tompo alamino ny programan'izy ireny afangano ny dian'izy ireny tsisy disa minjara na dia iray azy amin'izany afatrao sy fanatrehanao androany izany dia tena apetraka eo ampelantananao tompo malala ao izao fotoana nay rehetra izao ho voninahitry ny anaranao rery ihany ka matoky sy mihintsy Jesosy anizaniza mananolana nizaniza misy problema nizaniza marary nizaniza n'olon-tena dia tena hoe anatrika azy ireny ianao ary tena hoe aiainao azy ny tolokony izy ireny tsirairay avy ianao dia misaotra anao tompo malala ao apetraka eo ampelantananao izao fotoana izao halleluia amen alleluia soratsika ranam-bavintsika iama tao anatin'izay vavaka mahafinaritra mody makatsy taitra izy fa mirehatra tsara ny vavaka isaorana azy zany dia hotain'Andriamanitra ianao any amin'ny toerana izay misy ianao any dia ny fiadanan'ny tompo hanapaka anatinao eny fa dia hatramin'ny ankonanao dia hotahin'Andriamanitra ny amin'izany fandraisana anjara mahafinaritra be izay ataonao zany ranabavy iama raha mbola misy tsy voaravako l'Anthony Rina Frank Maro tahiny Jesosy Noélie Fantou mbola tsy narabaiko ihany koa Laurence Rakotoarso efa narabaiko tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra alleluia dia nafinaritra moa fa androany dia somary nandeha niakatra kely tany tanàn-dehibe tany zay tany Paris sy ny manodidina tany dia mba niona kely tamin'ny tsirairay sasatsasany taminareo vitsivitsy taminareo niona taminay dia nafinaritra ny fisirana fotoana fohy satria dia tena nandalo dia niserana tokoa fa ny ataontsika ao arinao dia anao fotoana somary lavalava taka ny taloha indray tsika satria efa mba somary misokatra moa zao ny mba tsy mihiboka ntsontsika dia ezakitsika mba anao programa kely anao fionana kely mety ataontsika tsy hoelo io mety ataontsika amin'ny lundi de Pentecôte io dia tsika moa tsara fantatritsika fa amin'ny 23 zao ihany koa ny Pentecôte izay ataontsika eto izay ny sabaty tsika eto amin'ny publika no hiaraka aminay tena hirehatra tsara fa ny lahady kosa dia somary hiova kely ny Pentecôte amin'ity tsy hanao live eto amin'ny publika eto izay fa mba somary hikobona kely hitady hery kely mba afaka afandray maka hery vaovao hoentina mifampahery amintsika eto mandritra ny taona so dia gaga nareo hoe aiza ho aiza ny Pentecôte dia ezakitsika hoe amin'ny latsain'ny Pentecôte raha misy ny hevitra dia mety hitady toerantsika ahafahantsika miona kely raha azontsika tao zany dia zay no zavatra ataontsika satria mampalahelo kely mahita antsika miona dia fotoana fo kely dia mioko moa ny couvre-feu amin'ny 7 ariva nefa zay ary teo efa amin'ny efa ho amin'ny 6 latsaka vao tonga tato an-trano dia somary manahirana ihany fa ezakitsika dia ataontsika fionana mba tsy vetivety satria vetivety loatra alleluia dia makasitraka ary hotain'Andriamanitra androany dia ny vavaka fanomboana ranabavy iama nitondra toriteny kosa dia ranabavy aina ary ny vavaka ho an'ny firenena androany dia ranabavy Berta ka andao aloha milohan'izany rehetra zany
ntsika eno anty iray ty tiaperanao raha misy olo leto mandalo ady mety mitomanina ady mihitsy zany olo zany mitomany no miady zay miatraikeo aminy de tiaperanao amty alalan'ity ranabavy-jotina Ansel Linda Verselina Fleur tonga soa daholo nareo Samir Tansia de ao ihany koa i Nambintso tonga soa daholo raha misy olo leto ka mitomany no miady no ny olana de atolotranao ty iry ty ampahaizako anao hoe ny ranomasonao io tsy ho mandrak'izay io ny ady lalovanao io tsy maintsy misy farany io fa zao fotsy tenko anao androany jereo ny tompontsika de aza miala eo an-tsandriny ianao aza miala eo anilany ianao de ataontsika ty mety mbola tsy henonao ty iry ty mety te efa henonao ihany koa fa izay manokana moa de tena hoe raha vo ireto pira reto de efa matetika mandeha eto daholo na amin'ny radio atsika de menofinaritra ao arinany ty iry ty tsika tonga de eno tenin'Andriamanitra ndao ary menofinaritra tsika rehetrarehetra mety tratran'izany ngamba ianao am'izao fotoana zao na tenainao rehetra mety nandiso fanantenananao daholo mety manontany tena misy ngamba anao ahoana ary ny afarako ty zany efa teteny aminao androany hoe tsy mandrak'izay iravana malala zay ihany ny vaolana jereo ny tomponao de aza miala eo an-tsandrony ianao haleloia aza miveriny ianao fa atiziny dianao Malukaza imanudidina nawe yazadinu fa tisosenilana miadonao androany tsy mandrak'izay zany namlotsaka zany raha matokao androany aleloia antanan'i Jesosy ny rehetra ho avinao
Alleloia. Tsy mandrakizay io a jereo ny tompo a dia aza miala eo atsandriny ianao, aza miala eo akaikiny ianao a raisiny an-tanan'ireo raha ohatra omenao azy. Alleloia. Matokia azy fa ainony mandray an-tanana ny fiainanao io ry havana. Alleloia. Dia maherezy ianao fa tsy misy ady mandrakizay zany eo amin'i Jesosy ry havana. Tsy misy zany ady mandrakizay, mandrakizay ianao zany ady foana. Misy fotoana ianao mandalo ady, ohatra tsika miteny mandalo ady aho, indraindray tsika mandalo ady fa fandresena raha tokeo voasoratra ho antsika. Alleloia. Io ranomasonao io a misy farany io ary hatramin'ny goty anankiray amin'io dia hitan'Andriamanitra io, hitan'i Jesosy io, fantany mampilatsaka ny ranomasonao. Ny olona tsy mahafantatra an'izany fa ianao mahafantatra, Jesosy mahafantatra ary ho hitanao fa ho raisiny an-tanany io. Afa aza miala aminy a dia mifikira aminy a mandrakariva ianao. Alleloia. Eny ary zay ary ny oela fa antsika hijery ian'ny tenin'Andriamanitra dia mino aho fa efa mipahiretiretsika androany a amin'ny anabavy-aina izay hitondratsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany tika. Dia raisoariny baibolinao a hitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika ka hitondra tenin'Andriamanitra izy a dia velona eto avy eo a mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra dahoary a mahereza daholo tsika rehetrarehetra tahiny tompo ary. Eto amin'ity alina ity a dia tonga indray ny fotoana izay notsika ny tenin'Andriamanitra dia ampifaliana no ifampizarantsika tenin'Andriamanitra androany. Fa mialohan'ny zavatra rehetrarehetra ry havana dia tia ampaherikelanao hoe manana fotoana minitra vitsy monja ve ianao a afaka atokanao an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Tena hoe anadinonao ny zavatra izay nitranga tamin'ity tontolo andro ity, zavatra nitranga omaly, zavatra izay manodidina anao, ny olana rehetra izay manodidina anao amin'izao fotoana izao a afaka ho adinonao kely izany fa tena hoe hosokafanao ny fonao an'i Jesosy satria Jesosy dia eo ambaravarany fonao izy amin'izao fotoana izao. Tena te hiditra mafy ao anatin'ny fonao izy, tena te hanome fiadana ao anatin'ny fonao izy, tena te hitory fitiavana ho anao Jesosy fa mila sokafanao ny fonao ry havana. Ary Jesosy dia miteny antsika androany hoe reko daholo ireo vavaka ireo a, reko daholo ireo fitarainanao andro aman'alina ireo, reko daholo io tonom-bavaka izay nataonao androany io fa te hanome vahaolana ho anao za, te hanome fitsarana ho anao za hozy Jesosy, te hanome fiadanana ho anao za. Fa sokafo ny fonao mba hidiran'i Jesosy aloha mialohan'ny zavatra rehetrarehetra dia izy ny hanome vahaolana anao a, izy ny hanome fitsarana ho anao, any fanahinao, any nofinao, ho an'ny zavatra rehetra izay mahazo anao amin'ity alina ity amin'izao fotoana izao a dia ampidiry Jesosy fa te honina ao anatinao Jesosy. Dia amaky tenin'Andriamanitra metransika ny tenin'Andriamanitra fampizarantsika ry havana dia ao amin'ny hitantsika ao amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy. Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy. Rehefa hitanao dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa hoy izy tamiko, ampanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina ny fahalemena. Alleloia. Hoy izy Jesosy hoe fa ampanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina ny fahalemena. Alleloia. Ampoantsika ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana, ampoantsika Jesosy ry havana, manana ny fahalementsika tsika fa ataontsika ao an-tsaina hoe ampy antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ty ten'Andriamanitra ity dia fohy nefa tena mafonja, ten'Andriamanitra tsy miala ao am-bavantsika, ten'Andriamanitra hain'olona rehetrarehetra izany, tsisy dia tsy manoratra an'izany eny amin'ny Facebook eny amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe ampy ny fahasoavanao Jesosy. Mahay an'izany ten'Andriamanitra izany daholo nefa ohatra indraindray tao tsy hiainantsika ilay izy, indraindray tao tenenintsika fotsiny ilay izy fa tsy ampiantsika tsy tantaratra ety amintsika akory, indrindra fa tsika kristianina indraindray tsy tantaratra ety amintsika akory izany hoe ampoantsika izany ny fahasoavan'i Jesosy. Dia lasa rehefa tsy tantaratra ety amintsika izany dia lasa miteraka zavatra tonga dia hitantaratra hoe misy toetra ratsy, misy indraindray lasa tsy mahay mionona, indraindray lasa tsy mahony tena, indraindray lasa mitsiriritra ny zavatra ny hafa dia lasa miteraka fialonana. Ka izay indrindra ry havana ny jerevantsika androany momba an'izay hoe fialonana izay.
Izany fiangonana izany dia tena vato anankiray misakana antsika kristianina tsy handroso amin'ny fanompoanan'Andriamanitra, tsy handroso amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, na dia tsy amin'ny asa fanompoana ihany aza fa na dia amin'ny fiainantsika andavanandro na amin'ny lafiny any amin'ny anivon'ny fiarahamonina, amin'ny asa, amin'ny projet izay tiantsika atao rehefa misy an'izay fiangonana izao na antsika fiangonana olona na zavatra anankiray na zavatra ny hafa izay dia lasa tsy manana fiadanana ny fotsika, lasa misy vato manakana, lasa ohatra ny zavatra mavesatra ny anatintsika any. Dia androantsika dia jery manokana an'izay fa zao ny olona atao anatin'ny baiboly rengeravana dia tratran'izany fiangonana izany olombelona anatsika dia manana tratran'izany tsika koa tsy vato ka hoe tsy hatsapa zavatra mihitsy fa ny olona atao anatin'ny baiboly raha dia natsapa izany tahaka ny iza moa i Davida sy Saoly zao i Saoly rehefa nialina ny Davida izy satria Davida dia namono olona maro izy dia misy zavatra nelona ny tao izany dia nefa ny tsy fantana ry havana fa io fiangonana io dia miteraka zava-dratsy, miteraka fahasimbana, miteraka tsy fiadanana anatin'ny fo. Izany hoe teto Davida lasa miteraka tsy fahamonana, teto Davida ry havana dia tena hoe nanana ny fanjakana rehetrarehetra izy satria sy mpanjakan'i Israely izany mpanjaka izany ry havana ka manam-pahefana manana ny zavatra miteny fotsiny izany dia manaraka ny vahoaka, mibaiko izany dia manaraka ny vahoaka, anazy ny rehetrarehetra, anazy ny tany, anazy ny izy ny tokony fahefana satria izy mpanjaka izy ny mpanapaka. Dia nefana rehefa nialina ny Davida izy ry havana dia ohatrany tsy tantsony izany zavatra rehetrarehetra teo aminazy izany, tsy tantsony no mahampanjaka anazy fa izay olona kely anankiray iny no nampikorotana ny fiainany, ilay olona kely anankiray iny no nandaniany ny fotoanana ny anenjehany nataiza Davida natany amin'ny désert Davida dia nenjehany nataiza dia tena hoe fatra-panenjika anazy izany hoe ny fotoanany izany tena tonga dia natoba amin'ny tao fotsiny izany hoe tena ohatrany hoe very fotoana izy ry havana, very fotoana ary tsy nanam-piadanana izany hoe zavatra tokony teo am-pelantanany tsy hitantsony dia tahaka an'izany koa tsika rehefa tonga ao anatsika izay rehefa lasa mibahana loatra ao anatsika izay fitsiriritana zavatra izay ohatra samy mpanompon'Andriamanitra izao ihany dia mitsiriritra anankiray hoe ty ampiasain'Andriamanitra mihoatra na hoe ty mananasan'Andriamanitra mihoatra na hoe ty manana an'izao mihoatra noho izany dia lasa ilonanao iny dia lasa tsy hitanao intsony ny zavatra izay nomen'Andriamanitra anao nefa ianao dia nomen'Andriamanitra zavatra tena ngeza be koa ianao nefa tsy hitan'ny masonao izany dia lasa tsy mahomby tenitsika fa lasa mitsiriritra foana. Dia tahaka ny tantaran'ny Jakob Josefa sy ny rahalahiny rehefa nialina ny Josefa ny rahalahiny ry havana dia namindina izy dia nefa nitatsika fa ngaha zany niteraka zava-tsoa teo amin'ny rahalahiny ireo fa tena hoe fandaniam-potoana fotsiny arany ary hitatsika fa tamin'ny farany dia Josefa indray ary lasa nanangana nanavotra n'ireo rahalahiny ireo dia tadidio hoe zao rehefa nialina olona anankiray tsika rehefa mitsiritra zavatra anankiray tsika fanana olona anankiray tsika dia tao hoe very fotoana fotsiny ao satria zao ny zavatra na inona na inona etsika ataonao na hamono an'iny olona iny ianao na hitady izay andringana anazy amingana anazy anao izay tsy ampahitanao anazy anao izay hiefenanao amin'iny olona iny anao izay anakonanao amin'iny olona iny ianao dia miplanan'Andriamanitra amin'ny olona anankiray dia tsy maintsy tanteraka foana na inona zavatra ataonao izany na inona etsika ataonao na inona fahatezerinao anatinao na inona tena hoe na zavatra tianao atao dia planan'Andriamanitra amin'ny olona anankiray iny dia tsy maintsy tanteraka foana izany hoe planan'Andriamanitra tsika tsirairay avy dia tanteraka foana na inona situation misy atsika dia na inona kosa toerana misy anao izao fotoana izao dia aza mijery fa rehefa nampanantena zavatra ho anao Andriamanitra rehefa nampanantena fa anafaka anao Andriamanitra dia mandrasa anazy fa tsy maintsy tafavoaka ianao dia izay ry havana fandaniam-potoana fotsiny izany fotoana rano fotsiny izany ary teraka tsy fiadanana ao atsika izany dia tahaka jery-tarafanantsika tahaka ny Esau sy Jakoba koa raha jerentsika amin'ny lafiny anankiray ny tantaran'ny Jakoba sy Esau dia ohatrany hoe Jakoba ohatrany hoe nakankely ny tsodrany Esau satria raha ny tena tokony izy tokony hoe raha ny tena plan zany raha tena hoe mandeha ara-dalana dia tokony hoe Esau nahazo amin'ny tsodrana avy tamin'ny rainy avy tamin'ny Isaka dia nefany tsiritra an'izay Jakoba tiano anazy izy dia nalainy any keliny dia nanao fombafomba tetika izy mba hanazy vonana izy dia raha fitiantsika izay dia lasa ohatrany hoe
nanasoitan'Andriamanitra amin'ny fiainanao a dia lasa ohatrany hoe rehefa diso tafahoatra loatra izay tsy ritanao izay dia lasa miteraka hetsika ao anatinao dia lasa ianao indray no manao ezaka be ty azonao an'ilay zavatra dia lasa avy amin'ny herinao indray no anaovanao lesy fa tsy avy amin'ny herin'Andriamanitra intsony tsy avy amin'ny torolalàn'Andriamanitra intsony fa lasa ianao indray no mitady sy azahoanao an'ilay zavatra dia lasa tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra anao dia mety miova mety zavatra ratsy amin'izay no toy ianao tsy araka ny eritreretinao akory tahaka an'izany Jakoba angety avana rehefa nahazo any tsodrano io dia tsy tanam-piadanana izy izao satria tsy maintsy mitsoaka izy satria tsy tiany Esau novonomy izy ny fofony Esau miainy dia tsy maintsy mitsoaka lavitra be tsy maintsy miataka ny Esau izy dia tsy maintsy mitsoaka izy zany hoe tsy tanam-piadanana izy mety nisy tahotra tany anaty tany nandritran'ny fotoana maromaro izay tatria amin'ny farany hoe nihevanany tamin'ny Esau ihany fa nandritran'izay fotoana maromaro izay dia tena hoe nanana tahotra izy tsy niadana izy dia tahaka izany ny tanin'izy asa tany amin'ny Labana izay asa tany izy dia nandritran'ny taona maromaro tsy maintsy miaritra izy miaritra 7 taona izy vao nahazo vadany Lea 7 taona izy vao nahazo vadany Rahely dia rehefa niasa tao amin'ny Labana koa izy dia ohatran'ny elonany Labana dia ohatran'ny hoe tsy dia niadana izany izy fa lasa ohatran'ny tsy dia tsara ny fiainana ry havana izany hoe izy nakanikerin'ilay tsodrano tokony ho an'ny hafa nalainy dia lasa ohatran'ny nisy korotana tao aorianan'izay dia ndao tsika ry havana izay planan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ndao tsy ho sombantsika fa ndao tena andehanana faharetana fa manjary manimba ny zavatra tokony homen'Andriamanitra antsika izany raha diso tafahoatra loatra dia zany ny zava-dratsy aterakin'izany hoe fialona fitsiriritana ny olona na ny hafa na ny mpiara-miasa na ny vadin'olona na ny fananan'olona na tsy fantatro na ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatin'ny olona anankiray dia ohatr'izany fa zao tsika ry havana dia tsika kristianina mandainga tsika raha ohatra ka miteny hoe tsy misy an'izany mihitsy mandainga aminao zany miteny hoe za tsy mba manana an'izany toetra izany tena mandainga fa kosa nefa ny tsika kristiana dia tokony handresy an'izany tsika tokony resentsika izany araka ty ten'Andriamanitra ty ataovy tonga anatin'ny tsika ty ten'Andriamanitra ty hoe ampanao ny fahasoavana nandresentsika an'izany dia mila miaina mila mivelona amin'ny ten'Andriamanitra tsika mila voalohany indrindra mandray an'i Jesosy Kristy tsika izany fahasoavan'i Jesosy zany tsy ho azontsika raha tsy raisika ao anatintsika aloha Jesosy dia rehefa raisika ao anatintsika Jesosy dia mahazo an'ilay fanan'Andriamanitra mahazo an'ilay fanahy maherin'Andriamanitra tsika dia tsy tsika intsony no mivelona fa Jesosy no mivelona tao anatintsika dia rehefa mahazo an'izany fanahin'i Jesosy zany tsika ry havana dia tsy tokony olona mandeha araky ny filan'ny nofo intsony izany hoe rehefa nateraka indray tsika satria ten'Andriamanitra moa izay nateraky ny fanahy dia fanahy izay nateraky ny nofo dia nofo tsika tamin'ny mbola voateraka dia nateraky ny nofo daholo tsika fa rehefa nandray an'i Jesosy rehefa natao batisa tamin'ny ranobe tsika dia nandray ny fanahy masina amin'izay tsika dia nateraka olom-baovao indray tsika dia tsy olombelona intsony tsika fa fanahy amin'izay tsika ry havana dia mila ataontsika ao an-tsaintsika izany hoe fanahy tsika tsy tokony handeha araky ny filan'ny nofo fa ny filan'ny nofo ny havana dia marobe zavatra ratsy atenana raha tsy tena hoe fianonana teo fotsiny any vakitsika eo amin'ny Galatiana toko 5 zavatra ateraky ny nofo dia zao Galatiana 5:19 fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana fahalotona fijerijejona fanompotsana fanaovana ody ratsy fandrafiny fifandirana adilahy fiafinafonana fifampiandaniana fisarana fitokonana fialonana fahamamona fanaovan-dratsy sy ny maro hafa be dia be fa eo hitantsika hoe fialonana dia zavatra ateraky ny nofo zany hoe fanahy ratsy alefa midevoly zany ry havana andriganana antsika tena hitazona antsika tsy handroso amin'ny asan'Andriamanitra dia mila resentsika izany dia mila raisitsika ilay fanahy maherin'i Jesosy mila raisitsika Jesosy ary ny ten'Andriamanitra rehefa manana izay fanan'Andriamanitra izany tsika dia lasa manam-pitiavana manana fifaliana manana fiadanana lasa mahay mionona araka ny ten'Andriamanitra fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana fiadanana faharopo famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy tsy misy lalàna manolotra izany aleloia rehefa mandeha araky ny fanahy tsika ry havana dia ireo no tokony ananantsika izany hoe misy koa ten'Andriamanitra mandeha araky ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filanofo rehefa filanofo be dia be rehefa ataontsika hoe olona ny fanahy tsika rehefa ataontsika hoe za fanahy dia tsy tokony andresantsika intsony ireo zavatra maro ratsy ireo dia hoe za fanahy tena ataovy mihitsy hoe za fanahy ianao io fanahy fa mitoetra tao anatin'ity vatana nofo ity fotsiny izany atao ohatry hoe zavatra tsisy dikany ry havana
mandehandeha hitany maso tia atao ohatry hoe fitaovana fotsiny ihany ohatry hoe carrosserie ohatry hoe fitaovana fotsiny ihany fa ny fanahintsika ny zava-dehibe ka tsy tokony alantsika tsy tokony hitsiritra ny zavatra nosika satria masika fotsiny mahita an'izany fa io masin'Andriamanitra tsika liavina dia mitovy daholo aza mba mitsiritra ioatra noho ny hafa izany ianao hoe te hanana ny zavatra ny hafa iny tsara raha hoe zavatra tsara raha hoe mba hoe miezaka ianao manao zavatra tsara vitanao omaly no ezahanao mba manao zavatra tsaratsara kokoa tsy manino izay fa tsy hoe ny zavatra ny hafa iny foana no enjehanao fatratra ny zavatra mpelatana ny hafa foana fa ataovy hoe eo masin'Andriamanitra ianao dia tena tokana eo masin'Andriamanitra ianao dia tena sarobidy eo masin'Andriamanitra ianao dia tsisy tahaka anao zany na andeha aiza na dia tety fahatany n'aiza n'aiza ianao dia ataovy hoe tsisy tahaka anao fa tokana eo masin'Andriamanitra ianao ary no arian'Andriamanitra tahaka ny endrintsika rehetrarehetra Andriamanitra tsy ratsy zany Andriamanitra tsara dia tsara ianao sarobidy ianao manandanja ianao volamena ianao lafo vidy ianao satria novidina tamin'ny rahan'i Jesosy dia ataovy ampy anao ny fahasoavan'Andriamanitra ataovy ampy anao ny fahasoavan'i Jesosy ry havana inona zavatra eo ampelantananao dia ataovy ampy anao zany na inona zavatra lalovanao amin'izao fotoan'izao dia tena ny foana koa hoe ampy any fahasoavanao Jesosy na mandalo ady ianao na mandalo fanenjehana ianao na misy zavatra tsy resinao fahalemena anatinao dia tena hoe mieran'i Jesosy dia afaka andresenao amin'izany fanerin' Jesosy ozy ny ten'Andriamanitra hoe fanery dia tanteraka amin'ny fahalemena Andriamanitra ry havana dia manampy anao Andriamanitra ilay manome hery anao Andriamanitra ilay zavatra rehetra antsika Andriamanitra ny vahaolana Jesosy ny vahaolana dia andao tsika andeha araky ny fanahy tsy andeha araky ny mofo dia andao ataontsika rehefa tonga ao anatsika izay toetra ratsy izay zavatra rehefa matsapa amin'izay tsika dia ataovy foana hoe ampy any fahasoavanao Jesosy ampy any ny ainao na fonao Jesosy ampy any fitiavanao anazy Jesosy fa rehefa mba anatin'ny sainao zany ry dia tsy manam-potoana tsony ianao elonana ny hafa tsy manam-potoana tsony ianao hitsiritana sy hanenjehana ny hafa dia mahirezaka daholo tsika rehetrarehetra dia voninahitra ao an'Andriamanitra rehetrany amin'izany Alleluia isaorantsika an'Andriamanitra izany alleluia izany toriteny netiny anabavintsika iaina izany dia mino alleluia mino fa voarainao izany hafatra izany dia horaisitsika zany ary ho ampiasaintsika eo amin'ny fiainantsika alleluia mba hahatonga n'izany fiainantsika zany ho fiainana tokoa ara-panahy satria betsaka ny olona mbola efa kristianina nefa mbola niara-nofo ny tena mibahana bebe kokoa Jesosy tonga zay tao tany dia sady olombelona izy no fanahy fa nibahana kokoa be lavitra ny ara-panahiny Jesosy no niara-nofony tonga teo Getsemane Jesosy vao niasa kely mahanofo azy satria tena ory izy dia tratra ny tahotra izy iny le mahanofo atsika dia misy koa fotoana Jesosy niasa kely nahanofo azy dia tezitra izy teo amin'ny kianjan'ny tempoly satria nanaovan'ny olona business teo dia nravainy tamin'ny maha olombelona anazy dia niseho dia izy ny hoe fangaha Jesosy mandaka mety daka ihany fa daka masina fa tena niseho ny tena hoe tsy mety taminy tezitra izy amin'ny mahanofo anazy fa tsy tezitra foana dia tonga zany Jesosy dia dakany daholo tsy izay mifanina aminy dia dakany tsy zany fa nakorotany no mety ny dakany kely ny seza ohatra fa Jesosy dia ara-panahy misy fotoana Jesosy mangetaheta misy fotoana izy noana dia amin'ny ara-nofony iny fa na dia io anohanana io aza dia niresen Jesosy tamin'ny ara-panahy 70 andro sy 70 alina tena tonga dia tsy tena nilavo ny nofony io noana fa teo ny devolona akafanahy tena ataovy lasasa gâteau be io vato io nosy Jesosy tsy mety amiko zany za ara-panahy isika ravana dia tokony izao tokony sakakofon-drano rahalatozy tao le daka masina dia
Misy misy le sarim-bavy le manao aniny iny le mamely efa hitanao Facebook misy le le sarim-bavy kely masolomaso iny de miady de mitifitra tontolo sy daka le sac de sable de misy ohatrany daka midina ake. Ajanontsika eny amin'iny fa ny zavatra tsara fantatritsika de isika de tokony manana avo ara-panahy izay afaka andresy ny ara-nofontsika. Ohatra nony ianao nefa ianao tena te hamita fivadikanana 3 andro de na de nona aza nofonao de voabaiko ny ara-panahy za te handroso ara-panahy tena de misy zavatra ary zavatra no afaka misaraka tsara mihitsy ao. Misy zao rehefa misy fetin'izao tontolo zao de misy fitaom-pivavahana de raha ianao le hoe forcé ianao andeha hivavaka nefa ianao tena manina te handeha taria de mbola tsy ara-panahy ianao zay fa mbola ara-nofo satria iny nofonao mety afapinaritana amin'iny. Fa raha mandeha mivavaka ianao de ny fanahinao no ahita tsirony amin'iny sy ahita fahombiazana amin'iny. De zavatra tiana tenena amintsika zany de zao zavatra tiana anabaviana tenena to hoe tsika de mila olona ara-panahy, mila manana avo ara-panahy. Nisy ohatra zay teneny anabavintsika felina raha koa tadidinareo le voromahery sy le corbeau tadidinareo. Izy nareo tadidina iny le hoe voromahery de eo amboniny misy corbeau mitsaingotsaingoka anazy eo, mitsaingotsaingoka le bibikely aminazy de manelingelina anazy satria manelingelina de tsisy azony atao amin'izy nefa satria tsy voalany le izy. Ina zavatra ataony asafotsy izy miakatra ambony be, rehefa miakatra ambony be izy de misy avo efa ny voromahery rery sy ny afaka miaina eo am'le avo ambony eo fa ny vorona hafa tsy tafakatra eny intsony de vonety niakatra eny fotsy le corbeau de sepotra tsy nahaina intsony tsy mety am'le atmosfera eny ambony eny de tonga izy de nilatsaka fotsy de nidina fotsiny alohany ny ala. Nitanao mahatonga ny olana miraiky tapisaka aminao mahazo tsirony eo amin'ny fiainanao tamana mihitsy ny olana sy ny problème sy ny sisa ary de mitomany foana ianao. Tadidiny erika mihitsy ny corbeau. Mahatonga ndray de ianao tsy mety mandroso ara-panahy mihitsy, tsy mety ambony mihitsy ny ara-panahinao fa ny olana io miakatra ianao, miakatra ny voara-panahinao, entinao miakatra ambony, entinao anatin'le tontolon'Andriamanitra io olanao io, eto eo amin'ny tontolon'Andriamanitra io fahavalonao io, eto eo amin'ny tontolon'Andriamanitra io adinao io. Fa teneniko anao fa zany tsy fisimboly zany, miakatra ny ara-panahinao fa mihitsana ho azy zany. Ataontsika hiakatra amin'le avo ara-panahy ilay tahaka ny amin'ny maha-kristianina ny tsika mpanaradian'i Kristy. Raha mbola ny nofonao zany tsy mahazaka mihitsy ny nofonao, resy be ny ara-panahinao de mbola tsisy. Fa rehefa ny ara-panahinao ny ambony de vitanao mandefitra ny zavatra rehetra zany. Fandeferana izy zany samy mifady amin'ny herinandro zany. Isika nanao fiadikanana 3 andro isika voaingana tamin'ny 2 taona androany raha matadidina reo. Izy avy izy niaraka taminay nanao fiadikanana teto tamin'ny 2 taona lasa tamin'ny volana mai 8 firmé moa lasa teneniko anao rehefa partageko rehefa vao nanao fiadikanana 3 andro tsika. Mba afaka miteny amiko eto fe izy avy no mbola eto nanaraka anay niaraka taminay mivady nantanteraka an'izany fiadikanana 3 andro tamin'ny 2019 tamin'ny 9 na 10 na 11 mai 2019 zay. Maromaro 7 menadana le tadidiko mihitsy satria vohitako androany ny ino dizy ty vohitako androany vohitako androany ny souvenir zay de tadidiko. Ianabavy Gracious zao mbola tsy teo tamin'izany fa ry anabavy aina le nitoro teny teo zao efa teo tamin'izany. Zany reny iana ve fady anina niaraka taminay teto tamin'izany raha tsy diso ahako. Fa ohatriny tsy de hitako tsisy teo intsony 7 menadana raha fady anina taminay teo mbola tsy teto Erika. Hafa avao ny taina lafa ara-panahy zay tena tsy mahatsapa tsy fisina zao aby fa mandeha ho azy. Anabavy Becky Roland
mahevariva nanao fivadikana tamin'ny 2019 no éléphant tokoa teto tamin'ny 2019 izy akoa mbola teto de arabaina zany nareo falabe za mahita an'izany satria za andro vonika any tamihitsy anatin'le publication zay rehefa aveo za moa andro mbola tsy afaka zay izafo reny niaraka tamin'le teto tam'ireny ka mbola eto tena tam'izany tokoa mbola teto iranabavitsika fanto de misaotra nareo misaotra betsaka andranabavy to tamin'ny toriteny fa mialatsiny fotiny sao zay sendrasendra tsy vo to de lasa ny toriteny fa tsy nankasitraka azy fa mahakasitraka fa mahafinaritra ny toriteny ary nareo koa aza manadino ny ndry tadidiny mahevary mihitsy hoe 8 9 10 fa nety anarana hafa angamba mahevary eny nanovanao Facebook teto tam'izany fa ny anarana hoe ma tsy voaingana nitako teto fa mety anarana hafa aza dinareo makasitraka ny anabavena am'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra be zany fa tena mandroso ary mahafinaritra fa izy moa de tena sahany mihitsy le manao vidéo alleluia izy sanabavy mari zao zany zao nefa mpanao vidéo ezy alleluia mampionona koa moa de tahiny tompo tainy tompo ihany de mitombo ositra mitombo fahasoavana de mahery zay amin'ny toriteny fa misaotra betsaka anao alleluia Angela io koa efa teto tamin'ny fivadikanana tamin'ny 2019 8 9 10 ka reny zao azonao reny be de be tsy afaka anao andreny vo fiadikana ray nona be ekipe de tsy afaka mpandeferina le ekipe nona ohatra mangozozo ny tongotry ka mangozozo ianao faharoa andro manao fivadikanana 3 andro fa antsika de eo am'le faharoa andro io somary mafy io manao fivadikanana 7 andro ianao matetika eo amin'ny faharoa andro sy eo amin'ny fahaefatra sy 5 andro iny mafimafy ny ankoatr'izay misosa ho azy fotsiny io alleluia amen de eo ianao le mahavita hoe mandany tenanao mihitsy eo anao zany ara-panahy ka andao tsika aloha hitady an'le avo ara-panahy andao tsika hitady an'le avo tsika ara-panahy fa fotoana zao ilantsika amin'ny idiantsika am'izany tontolo ara-panahy zany resahany anabavana te koa melohany resako amin'ny resaka fahalemena mantsy elohany resako am'le tenin'Andriamanitra Korintana faharoa toko 12 andininy fa 7 fa za kosa maky ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 10 no vakiko rehefa fa manarakaraka an'izany ny teny koa anabavana te momba resaka fialonana de za mora avana malala de miteny amintsika mora ilana kely io resaka fialonana io za zao hitanao za io tena tsy mialina olona na ray ary tsy ary mahafinaritra na tsy hoe mivavaka vo nanao an'izay tena Jesosy mahita za tsy mialina olona zany zao foana na zavatra to de ao an-tsaiko misy zavatra isaky ny olona anankiray de natokana ho an'ny samy manana ny zavatra ho anazy tsika rehetrarehetra samy manana filana rakoto koa efa niaraka taminay alleluia efa teto filana rakoto koa efa teto tam'izany alleluia Angela io zany de mahevare de filana rakoto de izy akoa le ray teo minao éléphant zay zany nefa teto alleluia de zao ry avana malala fialonana io tena tsy aona re filaza zany fialonana zany zavatra tokony tsisy amitsika ny anto de zao ny azo fonana no filozofiako zao ny any fomba fisainako isika tsirairavy io samy manana ny anjarany ary samy manana ny tandrify anazy de za zao manana zavatra anjarako manokana ako izay tsy ho anjaranao mihitsiny ary ny anjaranao tsy ho anahy mihitsiny ary na elonako aloha tsy ahatonga ny zavatra iny ety amiko zany isy mba natonga ny fiainako hitako hoe nandroso de ny tsy felonako olona za taloha rehefa misy olona hitako hoe mahomby de zavatra ataoko tsy makahala an'iny fa tena mifanohatra vany alaiko namana izy de mba hanotanotaniako ny fomba natongavany tamin'io ohatra hoe manana tômobila tsara be izy de mba miresadresaka aminay de inona ny ataonao de za manao zavatra zao ny asa ataoko zao ny ataoko de ohatr'izao za taloha de tômobila be taloha de za mbola tanora kely de efa mitondra tômobila mantsy tam'izany 12 taona zay tam'izany de fangalarina aisaka ny tômobily papanahy 4L reny angalarina isaka de averiny eo amin'ny plasiny rehefa lady arivo de varina sakafo misy vahiny tonga zay taloha isaky ny lahy de tonga foana ny vahiny
de papanay varina misakafo sy misotra za midina ary ambany de vaiko le mamelona le tsisy lakile tapahana le fil inareo fil atao amin'ny 4 ila iny de didina kely de atsatoka ny fil de maka fil ray atsatoka atao le patelo fa le rery tovy mahay aza tsara de velona iny tomobile iny de aizaka de io zary tiako tenenina momba an'izany naniry arina tomobile be mihitsy taloha de za mandeha makena analakely na am'izany mbola kely de mahita an'ireny olona efa zokinjokiny tanora tam'izany efa ohatry tanora zokiny de samy manana tomobile de manao pointy amin'ny andrano iny de za miaraka am'zareo foana za zany tena raha misy olona misy zavatra eo aminy de ny zavatra ataoko raha hialina n'iny olona iny de vo mifanalavitra amin'iny olona iny fa mifanohatra akekeziko izy de mihainohaino eo ahoana reny tena fataondre toetra inona ny tena mba hanina le toetra zany ohatra zao atenako anao rehefa afaka fanadinana baccalauréat tam'izany de hoe hianatra eny Ankatso de vidanany fianakaviako fiarakodia nanana fiara na de niakatra teny Ankatso mianatra de tomobile fa naditra be tam'izany satria de lasa tsisy vitako mihitsy fianarako fa de lasa amin'ny vocal de mandeha manao pointe mampity manao zavatra viditra isan-karazany de bety foana de nefa rano nateriko alaiko tomobile io de sasako de nateriko tamin'ny fianakaviako io fa tsy mila nitsony satria ohatrany tsy anala izy fa vao didididy ohatry vao misy fotoana tratrany anabavika eny amin'ny toerana tsy tokony isy amin'ny alina tokony mbola tsy isy ana amin'ny taona koa fa eny anytratra eny atonao ty mody aterina le tobile anay any zany le tobile fa mbola vao didididy any de nateriko miaraka amin'ny lakile ty fa za tsy mila tsony alaoko de nietrehitra io tambatambazana hoe eo fa aza manao zany fa firene mandeha amin'ny alina ianao na alaindry zareo tokoa rehefa zay zany tsisy tomobile niezaka am'izay azy tena hoe te ahazo tomobile vao niasa ozy ianao niasa voalohany ny karamako volana voalohany any nombano anko fa nomboka karamako volana faharoa na nasorako traite tomobile izay anah manokana misy namako misy olona manaraka antsika eto mpiara miasa amiko tam'izany tamin'ny taona 2000 mahafantatra tsara ny fomba fiainako tam'izany fa tena tsy mora ny fiainana tam'izany manala traite tomobile zany fa tianana tomobile misy fotoana ampitomany mihitsy tady tsotratrako le traite ny aza tiako tenanao vao nahazo tomobile de zao zavatra mba tena faniriko mba hananany namako tomobile koa izy mbola sy manana am'izay mba faniriko zany hoe samy mandeha tomobile samy mba manana tomobile de mifanaranarake tena tiako daholo namako tena natoroakevitra zao ny atao de niarany tedavako tomobile ohatry na koa atao traite hitanao revana zany fialonany zany azonao elany zany na zao de zao ary ny tsy fialonanao io ahafahanao mandroso lavitra be tana misy olona eny aminao raha misy olona eo aminao tenako anao fa zany toetsaiko zany tsy hoe vavaka vo nisy zany toetsaiko efa hatram'izay zany tsisy maharary andovotsinao raha hialina olona zany satria ianao na elonanao iny olona iny de lasa fahavanotsy fa ny anazy tsy azonao mihitsy tsy hoe elonako zany ny olona ray de lasa maninona lasa tonga ty amiko zay tokony ny anjarako anazy ana ny anjarany anazy mifanohatra mihitsy atao misy olona hitanao hoe araka teny nabavy fiainana hoe tafa alaivo namany iny de mba anontany ahoana ary se fanaova tsara ary se zany tomobile se zany ahoana ary se mba fahazavona andreny tsy manina ange zany revany sy ao azo iny tomobile fa tsy tonga any aminao iny zany tena tenako anao mihitsy indrindra fa tsika kristianina aza manana an'izany fa toetra tena tsy mampandroso zany mialina be fialonana zany ary io zavatra io mantsy de olana hiatreka any io daholo na resaka any amin'ny resabolana resaka fananana hatramin'ny resaka asan'Andriamanitra ary tenako anao fa misy fiatraikany be mihitsy ny resaka fialonana io resaka samy fiangonana samy pasterana ohatr'izany
ialao fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Tsy ampandroso anao a, tsy ampandroso anao izay tsy ampandroso anao zany fa raha tena te handroso anao de to de esory angatao ary izy koa tsy hoe angatahana fenao mihitsy to de tonga de zay. Aka le izy ngerana babary zao tsy na miankina amin'ny zava-misy anao zao tena antany zao olona rehetrarehetra zao hoe de ay hoana fa ny alo de zako niavana tamin'ny olona rehetrarehetra satsia mba nasiako hanina zany mihitsy za misy fotoana tena hoe rehefa mbola eo ambany tsy manana anao de milefitra mihitsy anao amin'ny olona mavoatsy tsy de za rehefa milefitra de antaniko zao na tsy haiko ty tsy mametra am'ty ty tsy haiko ty ahoana za mba tiana anao nefa tsy manana ahoana ny hevitra tokony atao sy ny sisa ohatr'izay tapitra eny amin'iny tsy iny ny tena idirantsika androany fa torohevitra tsotsitra fotsiny aminao iny hoe tsy mila angatahanao amin'Andriamanitra koa zany hoe za Andriamanitra esory amiko ny fiangonana fa de ao aminao ny fonao ao anatin'ny fona anjaranao mandeha inona moa tokony elonako olona anankiray iny olona iny manana ny anjarany sy tena anjara ho anazy de anazy iny manana miliara izy anazy iny ianao tsy manana fa tsy milion de zay ny ianao mangataha amin'Andriamanitra mba tahita io ihany Andriamanitra fa tsy le olona iny ny elonanao fa tsisy ninona fetrakena any hoe ianao vao me marary fo ary vao menao mihety mielona angenao olona anankiray fa vao me ny alastika be lasa de ianao vao me de mialo leo foana any de tsy tafita mihitsy ny anao ary toetrantsika malagasy be de be tsika ty malagasy voafatotro io resaka fialonana io ary mahatonga zavatra lavitra be ikaina angeravana malalaka fialonana angeravana naminony any abele fialonana fotsiny fa kasitrahan'Andriamanitra ny azy tsy nakasitrahana ny kainao zao raha olona tena hoe nadio fo nadio saina de zao tsy nakasitrahana azy fa tsy maintsy afaka iteny izy hoe ina abela na tokony nakasitrahana teo de nahako ohatsy hoe tena zanako tsy misy kilema nataoko tena olo matavy ay sotra anao no revitra fa tena manaraka de ataoko tay zao nahita le ondry iny de raha tsara nataonao za se mba te akasitrahan'Andriamanitra fa ny azy fialonana ary natonga ozana tsy ilaintsika manana fialonana tsisy ilanana zany tsisy ilanana zany misy olona lasa be eo alohanao tena vosana hoe za Andriamanitra mba atao voatr'ireny koa raha mba be toetra mba fa tsy le olona ny elonanao fa tsy mahalasa anao vao meanao miemotra riarina be rinolina vo ianao tadidio zao teniko anao zay androany fa misy hotsaroanao zay tsika hitramin'le ten'Andriamanitra am'izay Korintianina faharoa toko faharoa amby folo andininy fahasivy nefa hoy izy tamiko ampanao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahana amin'ny fahalemena maika sitrako ny rehareny amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko maromaro ny olona tsy mahazo an'io zavatra tenenina io maromaro ny olona tsy de tena mahazo an'io zavatra resahantsika io voazavaintsika izy androany nika vakiko ary manomboka amin'ny andininy fahafito ny tena marina andiny fafika hatramin'ny fahafolo nge vakiko hoe ary fandao irehare no ny abetsaky ny fanambarana de nasiana tsilo tamin'ny nofo de iraky satana mely ahy fandao ireharea izany nangatahako ny telo tamin'ny tompo mba hialana zany tamiko nefa hoy izy tamiko ampanao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahina amin'ny fahalemena ko mainka sitrako ny rehareny amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko ko de finaritra amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny fahaterena amin'ny fanenjehana amin'ny fahantrana ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko no fahatanjahako lalindalina ihany io teny io zao zany zavatra nitranga ny zavatra nitranga teto de i Paoly zany saika nanana frériana saika nanana frériana izy hoe be fanambarana itenenan'Andriamanitra napetsaky ny fanambarana ny révélation sy ny sisa de saika tratran'ny frériana isôly nefa ny frériana de tsy sitrak'Andriamanitra le frériana io frériana ny amin'ny tenanao enao mihitsy zany tena izy nareo tsy saotra anazy zany sika tratran'izany izy fa navelan'Andriamanitra ny tsatohan'ny satana ny nofony tratry ny aretina tratran'ny fahalemena averako mariako ny fahalemena de tsy fahotanako loha be de be olona manafangaro ny fahalemena sy ny fahotana
ny fahalemeko ry sety mifokasikary ty a tratra ny fahalemena aza menantsiny a ny fahalemeko ry sety mbola misotrosotro tao kely hazenjea raha ry sefa zankery se mivavaka fa zay mba fahalemena de niloko miteny avelao re izy tsy mba tiana hoe olona mba mivavaka fa zay mba fahalemeny zany tsy zany ny fifohana sigara ny fisotrotoka ny fijangajangany reny fahotany reny fanompotsamy fa tsy fahalemena aiky fotsiny tratra ny fahalemena kely mba tia misavosavy kely fotsiny ary se io fahalemeko e hina fahalemena se mamosavy fahotany zany fahotany zany ka tsy fahalemena zany donc tsika hijery endrika fahalemena anankiray etiko itenany hoe taky ny ahoana moa zany hoe tenin'ny Paoly hoe fandrao irehareno ny abetsaky ny fanambarana ka de nasina tsilo tamin'ny nofo narary izy zany de iraky satana mela ndrao ireharea de nangataka tamin'i Jesosy sitrano a Jesosy sitrano ahy intelo de zao ny tenin'i Jesosy ampanao ny fahasoavana hitako nataon'i Jesosy hitan'ny Paoly fa malemy izy ary rehefa malemy izy a de tsapany fa ny olona malemy any no men'ny Jesosy ny heriny ary lasa ohatry ny satry ny Paoly alemy amin'ny zavatra rehetrarehetra satria narary izy teto tratra ny aretina tratra ny fahalemena de tonga Jesosy ny tena ampanao ny fahasoavako de nomeny ny hery alleloia ho tonga olona salama tahaka an'ilay teny ihany hoe nomeko hery ho tonga zanak'Andriamanitra ka raha tonga re zany ny fahalemena hafa fahalemena rabola ohatra de mazava ho azy fa tonga ndray Jesosy manome hery mba hahafahany mahavory arena ndray de ohatry ny satry ny Paoly ry havana malala satry ny Paoly tena hoe tonga ny fahalemeny mba hahatongavany herin'ny Kristy alleloia satry ny Paoly ry havana mba ho tonga ny herin'ny Kristy isaky ny misy ny fahalemena ka mahatonga azy ny tenany hoe de finaritra amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny fahaterena amin'ny fanenjehana amin'ny fahantrana ny amin'ny Kristy ka ny fahalemeko ny fatanjahako alleloia zany hoe tanjaky Paoly zany na de tao anatin'ny fahalemena nanaiky izy fa malemy nanaiky izy ry havana fa olombelona izy nofo izy misy fetrany saika irehare Paoly hoe tena za misy herin'Andriamanitra tsy misy ohatrana ohatr' zao misy Jesosy Paoly ny heriko ny mahatonga anao ohatr'zao ny heriko ihany ny ahafahanao mbola matanjaka alleloia misy ino ty izy ty misy tantara rejerentsika ange hoe izy zao misy anankiray karazana fahalemena anankiray izay anisan'ny fahalemena nyseho tamin'ny mpianatra anankiray tamin'izany fotoana zany etiko ampaherezana anao fa tsika misy fotoantsika tratra ny fahalemena averiko ny fahalemena tsy fahotana akory misy zavatra tonga de fahotana misy zavatra tsy fahotana fa fahalemena izy jery tena zavatra asany apôstôly toko faharoa ambin'ny folo ohatra asany apôstôly toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ny amina nenjehana ny fiangonana sy ny nanafahana ny Petera tao an-trano maizina ny amina nenjehana ny fiangonana sy nanafahana ny Petera tao an-trano maizina zao ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy ary tamin'izany andro any Herôda mpanjaka nanisitra ny tanany hampahoriny sasany tamin'ny fiangonana ary izy namona ny Jakoba rahalahin'ny Jaona tamin'ny sabatra teto zany ny fanenjehana de tsy vitan'ny migadra ntsony sy ny kapohana fa ny mafy ny aretina tsy ny aretina moa zany fa ny fanenjehana mbola natanjaka be dolo ny mpianatra migadra de tonga de hoe tsy maintsy mandresy tsika Jesosy mahery ohatr' zao fa nisy fotoana teto am'izay tsy nisangy ntsony Herôdy fa tonga de nivonony am'izay vonony ny mpianatra tena nivonona ho faty ary Jakoba rahalahin'ny Jaona maty voalohany tamin'izany fotoana zany teo am'izay koatra am'izay kapoka
hatram'izay ke kapoka natao hoe karavasy kapoka langilangy sy ny sisa blocage sy ny sisa de zao teto am'izay tonga de tena nisy tonga de nisy raha latsaka nisy ainana foy rehefa maty Jakoba de nahazo sitraka tamin'ny jiosy a Herôda de efa nahazo sitraka tamin'ny jiosy izy a de hitany hoe mety iny de andeha amon'ny mpianatra rehetra am'izay ny planina teo an-tsainy de zao am'izay ny zavatra andraga rehefa hitany fa sitraky ny jiosy zany de nandrosiny sambotra ny Petera koa izy Petera vao sambotra faharoa Petera no vao sambotra faharoa ary vao sambotra Petera de natao tany anaty fonja de endrasana ny rapitso ary rapitso de vaseho vahoaka ary vonoina raha inao ny amin'ny toerana tadio efa avy nandalo Pentecoste ary Petera efa avy nandray fanamasina de efa avy nandray fanamasina de efa le mahery be iny le tena nahofaty tsy olana tsony zany saingy ny olana de zao teo anoloany zany fahasahiny zany tena nisy ainana foy am'izay raisinao an-tsaina nge hoe herinao zany mahery be zako naniako afoko anao Jesosy fa teo alohanao tokoa misy olona mivavaka tonga de vonoina ary mpianatra takanao fa tsy olona mivavabavaka fotsiny maty Jakoba inona zavatra andraga Petera nalaina fanondroany ary rehefa hitany fa sitraky ny jiosy zany de nandrosiny sambotra ny Petera koa izy efa mby tamin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany ary efa nysamboriny izy de nataony tao an-tranomaizina ka natolony tamin'ny miaramila 40 ambenany dia mikasa moka azy mbo mivoaka izy raha afaka ny Pasika efa andro akaiky Pasika zany de hoe ao amin'ny Pasika am'izay vao vita ny Pasika de ho asehony vahoaka am'izay i Petera ary eo izy de hovonoina takany Jakoba ary andiny fadimy ary Petera nambenina tao an-tranomaizana ary fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra andiny fahenina eto ny endrika fahalemenana Kristy andiny fahenina ary noho ny efa moka azy Herôda de natory teo ny lelan'ny miaramila roa lahy Petera tamin'iny alina iny de voafatotra tamin'ny gadra roa izy ary nisy mpiambina ny ambina tao an-tranomaizina teo ambaravara ina zavatra andragna teto gadra Petera nisy mpiambina teo amin'ny akavizin'ny akavanana i Petera zay tsy izy akory tsy Petera le nangatsika ra-panatsony fa i Petera efa avy nandalo Pentecoste mirehatra tsara inona zavatra tokony nataony olona mirehatra ny zavatra tokony nataony olona mirehatra de tahaka ny nataony Paoly sy Silasy voafatotra ny tongotra aman-tanany fa ny zavatra nataony nideran'Andriamanitra izy halleloia nideran'Andriamanitra rehefa nideran'Andriamanitra de tonga ny roro-tany de tapaka ny gadra de nivony farafarana de tonga de tsy nifakahitana ny valim-bavaka de rehefa tonga ny fotoana teo am'izay ary anjaran'ny Petera ny olona de zao le firehetan'ny Petera lay fahasahiny Petera voadony izy tam'le nahitany Jakoba tena maty tokoa ny vonoiny Herôda de raika antekitanao hoe tsika olombelona tsika sady nofo na de ara-panary Petera tena mbola nofo koa izy eto tany fa tonga de simba ny sainy tonga de battu ny moraliny Petera tena maty Jakoba za koa nefany za ny faharoa mifaty azy meteza anao am'le toerana io mametsiny azo atao fa meteza anao am'le toerana fa tena tonga de zany ny zavatra tonga teo anaty-tsaina hoe ho faty koa zany de ina am'izay ny fetraka an'izay tsy nahavavaka itsony i Petera tsy nirehatra tsony satria voalazany ten'Andriamanitra natory teo anelanelan'ny mpiambina roa lahy i Petera zay natsangany Jesosy ho vato ho fiangonana zany hoe olona tokony tena tonga de tena mivavaka be tena sy ny sisa indrisy reraka Petera ary eo no miseho ny fahalemena io ny atao hoe fahalemena
tsy afaka nivavaka ntsony Petera. Isan'andro Petera raha misy olana mivavaka. Fa teto Petera tratra ny fahalemena, ary ny fahalemena zay nazo Petera tsy fahotana, tsisy nametsiny azy mihitsy hoe nareko mpanompon'Andriamanitra mivavao ah. Tsy mory zany ry havana, efa vony saina, reraka izy, tsy afaka nivavaka ntsony izy. Zany ny atao fahalemena, endrika fahalemena ary tsy fahotana zany. Misy fotoantsika tena reraka, za koa tsy tena hoe mandrisika anao aza mivavaka ianao rehefa mba misy olana, vavah mihitsy rehefa misy olana. Fa teto tena efa tena hoe tonga tamin'ny fetrany izy, tsy vita ntsony, reraka izy, tena tory izy. Tratra ny fahalemena, zany ny atao fahalemena. Ary teo am'izay no nisehon'ny herin'Andriamanitra. Hitanao a, teo am'izay no nisehon'ny herin'i Jesosy. Teo amin'ny fahalemeny Petera, dia zao ny zavatra nitranga. Ary ino nisy anjelin'ny tompo tonga teo, sady nisy na zava-mirepetra tao an-trano. Ary izy nanohana ny tezan'i Petera dia namoazika ny hoe mitsangana faingana, dia niala teo amin'ny tanany ny gadra. Tsy nivavaka nataon'ny Petera intsony, ny fiangonana nivavaka ao anazy. Ary ny fiangonana nivavaka ao anazy a, efa zava-dehibe, fa ny tena marina Jesosy koa nivavaka ho azy. Ravana, tsara fantatrao a, resika miarky Timoty voalohany toko faharoa. Timoty voalohany a, toko faharoa, andininy fahadimy. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Amin'ny fotoana tsy mahavita ntsony, Jesosy mivavaka ao aminy. Eo amin'ny farany vitanao no hanomboka Jesosy anao izay tsy vitanao. Ary teto dia Petera reraka efa natory. Izy Andriamanitra izao a, asehoko ny heriko. Ao amin'ny fahalemeny Petera no hanehoako aminy fa hany zavatra rehetra. Za manana anjely, ny rahany anjely. Hitanao? Hitanao tsy bedy Petera. Nareo aiza ry kely mpinoana? Fantatra Andriamanitra ny zavatra izay nitraika teo aminazy. Fantatra Andriamanitra ny donana azo azy tao anatin'ny fahitana fa maty Jakoba. Andriamanitsika ingira na mahafinaritra. Ary Andriamanitsika ao anatin'ny fahalementsika io no hanome ny heriny hampaherentsika. Dia ny rahany ny anjely tsy vavaka ny natonga ny horohorontany sy ny gadra ny tapaka tamin'ny andro Paoly Silasy dia no nihery tao anatiny sy ny vavaka fiderana nataony. Fa Petera teto tsy navita ntsony, nalemy izy. Tratra ny fahalemena Petera. Za dia ampirenao androany, misy fotoana tratra ny fahalemena, tsy manamerika anao amin'ireny Andriamanitra. Fa Jesosy, araka ilay Timoty faharoa teo, Jesosy mipanalalana antsika amin'Andriamanitra. Ianao matory ao anatin'ny adi-tsaina, Jesosy mangataka ao anao ny Andriamanitra, Andriamanitra, jereo kely izy fa tena reraka izy, jereo fa tena mila valim-bavaka izy. Dia gaga ianao fa ianao nalemy be tsy navita n'irin'iny a, tonga ny valim-bavaka. Ohatrany hoe nivavaka anao alim-bavaka indray alina ireny nefa anao tsy nanao. Dia tadidio, fa le fahalemenao teo no nataon'Andriamanitra, namen'Andriamanitra ny heriny ahafahanao mandroso indray. Za dia tena amintsika rehetra androany a. Raha manaiky ianao fa tena malemy ianao natrehan'Andriamanitra, ndana manendry teny natrehany, dia mieritre, za tena haiko anao ny zavatra ataoko rehefa vavaka, hatramin'ny zavatra farak'izay haiko indrindra, dia mbola nentreko teny natrehan'Andriamanitra, Andriamanitra tsy haiko ity a, raha tsy ianao no momba. Na mpanao trano fatabaoka ary ianao, miasa foana mpanao trano raha tsy Jehovah no momba anao. Ko dia zao rehefa namalala, ndao tsika tsapa foana hoe malemy tsika. Fa rehefa mahatsapa foana tsika hoe malemy, dia miteny amin'Andriamanitra hoe tsy vitako io Andriamanitra fa ampio amin'io. Fa teneko anao ao anatin'ny fahalemenao mihitsy Andriamanitra no hanatanjaka anao hanome hery anao koa dia maheresitsika rehetra. Za matoky fa ny fahatsapahanao fa malemy ianao dia tsy zavatra ratsy akory. Fa ianao le miteny mihitsy Andriamanitra tsy vitako ity. Jesosy raha misaraka aminao tena tsy mahay manao inona na inona, fa eo ny sehoan'ny herin'Andriamanitra dia ampian'Andriamanitra ianao dia hotrotrony ianao dia hotahiny ianao. Dia nefa raha anao dia mazava ho azy tsy maintsy mpandresy ianao. Ka dia maheresitsika rehetra dia samy miteny anisika hoe ny fahalemeko ny fatanjahako, satria amin'ny fotoana nalemy ianao, teo ianao ny natanjaka, ravana malala, rehefa teo ianao ny natanjaka dia teo ianao
no nandroso teo ianao no nasandratr'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ka dia mahireza mahatanjaha mba samy mompandresy daholo anie tsika rehetrarehetra ao anatin'ny adintsika io ao anatin'ny fahalementsika io aza matahotra fa mbola manana Jesosy tsika afaka mangataka amin'Andriamanitra dia ampitomboana ny herintsika ka ny fahalementsika dia milasa fahatanjahantsika satria Andriamanitra ombantsika ampahirantsika ao anatin'izany dia ho mpandresy daholo anie tsika tsirairay avy dia samia tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra amen.
dia rahantsika vavaka zany iry zany zany toroteny zany andao tsika tena hiteny hoe Jesosy malemy ahako. Paoly Riavana tena niaika hoe za Jesosy malemy Jesosy malemy ary tsy mahavita ninina Jesosy tsapako ankehitriny hozy Paoly fa na dia manana fanambarana ahako mahay mitory-teny mety mahay mampianatra ahako fa hitako fa mbola marefo ary be ny zavatra tsy vitako raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny fahalemenao io ao ny ampisehoan'Andriamanitra ny tena tanjakao raha amin'ity androany ity ianao voahitsiny izany toriteny zany ka anetry ny tenanao anatrehan'Andriamanitra. Mahavariana Riavana fa miverina tahaka ny zazakely tsy mahay na inona na iny daholo reto mpanompon'Andriamanitra rehetra tamin'ny tao amin'ny Baiboly reto rehefa nanomboka ny ary-nandeha tamin'Andriamanitra. Ianao io andoantsika hiara hiteny manao hoe Jesosy za tena malemy fahatanjao eo amin'ilay zavatra anankiray tena tsy zakanao io tsy vitanao io mapetrakintsika amin'Andriamanitra androany ary zay rehetra mety efa hainao neritreretinao fa misy ny tanjakao dia tena io hoe Tompo tsy mahay manao maninona na inona raha misaraka aminao fa ianao no heriko aleloia. Dia isehon'ny tanjaka ao ny isehon'ny tanjaka ao anatin'izany zavatra hitain'Andriamanitra anao zany. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao indray zay tamin'ity toriteny ity misaotra anao tamin'ity fotoana androany ity fa zavatra mahafinaritra anay Jesosy dia izao tonga foana ianao mampianatra anay. Misy olona indray eto androany tena tianao Jesosy tena hoe ho tonga amin'izany fanetretena izany dia tena tsy irereny amin'ny tenanay zay sy ny amin'ny zavatra mety vitanay sy hainay fa irereny amin'ny anaranao irereny amin'ny herinao Jesosy dia indreto indray zay androany faly satria nampianarinao esory aminay Jesosy zany fialonana zany esory aminay Jesosy zany hoe filokelonana sy ny sisa zany fa tsy mampandroso anay zany ary tsy mendrika ny maha-kristianina anay. Esory ny toetra ratsy rehetra zay mety mbola manelingelina anay amin'ity androany ity Jesosy dia oka tsy ny ara-nofinay no isonitra fa iehena ny ara-nofinay fa ny ara-pananay kosa dia ieh Tompo ary mandra-piavina ny amin'ny raha ho any lanitra dia tena olona fara-panahy be daholo zay rehetrarehetra misaotra Jesosy. Ary ianao anay Andriamanitra ilaza aminay isan'andro isan'andro ianao ny Jesosy ilaza aminay foana hoe ampoanay ny fahasoavanao ary raha misy zavatra zay tokony ataonay Jesosy malalo misy tsy vitanay be dia be fa ianao mpanalalana anay amin'Andriamanitra. Misy fotoana nge Jesosy anaty ady tena tsy mahavita tsony na mivavaka azy tratra na fahalemena tahaka izany zay fa matoa mbola tafavoaka tanaty ady zay na dia tsy tafavavaka azy satria ianao mpanalala anay ianao mbola nivavaka ao anay andro aman'ala nonona ny anarana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa dia misaotra Jesosy mankasitraka fa tena lehibe ianao mankasitraka fa tena tsara ianao mankasitraka fa tena feno zay tamin'ity androany ity koa dia nidera sy nihaja nisaotra sy ny voninahitra Jesosy efa anao tehiry Jesosy zany toriteny zany mba tsy ho very maina fa tena moa avy zato eny tsy manam-pataperina anatin'ireto olona tsirairay zay neno an'izao fandarana izao dia vosi Satana dia faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay raha vaviteto azy tamin'ity androany ity fa samy amoa avy zato eny any ampon'ireto oloreto tsirairay avy any izany teny zany misaotra betsaka Jesosy halleloia amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ka mpandrotsika na vavintsika Berta avy any Koweïta ivavaka ho an'ny firenena tany tompo arana vavy Berta. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo atsika rehetra iara ivavaka risika. Ry Jehovah tompo Andriamanitra tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra tompo satria nomena hery fahasalamana indrindrandrindra Jesosy malala nahafahana avy ny teninao masina amin'izao fotoana izao. Tsy hainay tsy saotra anao noho ny famindrampona noho ny alehibe ny fitiavanao anay Jesosy malala mirakofo ny ranao mahery ny koneksione tsirairay avy zay miatrika izao fomba avaka izao ary tena nampianatra anay ny teny izay nampitondraina ny mpanompo vavinao sy ny mpanompo lahinao tandroany Andriamanitra
dia ingane zany amoa zakeny ho zay aminay tsirairay avy zay nanaraka izao fandaharana izao ankehitriny Jesosy malala ho nivafoka manokana ho an'ny firenenay Jesosy tsy misy miankiny amin'Andriamanitro ny hetaheta amponay ny amin'izany firenenay zany mangataka nindra fo avy amina Jesosy malala ho izany firenenay zany ary enganeko tompo hatoky ianao Andriamanitra na inona Jesosy malala ho miady zay lalovan'izany firenenay amizao ankehitriny izao mangataka indra fo avy aminao mangataka ny fanindrampo amin'Andriamanitro mba tena hipakany amin'izany firenenay izany ary enganeko tompo zay manana ny heritreritra zay anatin'izany fielonana izany anatin'ny heritreri-dratsy Andriamanitro ny amin'ny maha olombelona Andriamanitro zay tsy araka ny sitraponao engane tompo ny herin'ny fanahy masinao hibitsika ny amin'ny tsirairay avy hatsapa tena hatafitra anao Andriamanitra hiala amin'ny fahazaran-dratsy amin'izay rehetra tsy ambolenao amin'ny Andriamanitro ary maro ny anatin'ny fahasalamana ny problema isan-karazany Jesosy malala tsy misy miafina aminao zany entinay mibavaka eto zany Andriamanitro satria ianala tokonay ianany mpamindra fo ianany mpanatanteraka araka ny tenao tsy misy ny tsy tanteraka araka ny tenao Andriamanitra apetraka feno am-pelatananao zany firenenay zany ary enganeko tompo Andriamanitro zay mbola tsy mahalalanao zay mbola maniratsiranao indrindrandrindra Jesosy zay mbola tena tsy manaiky ny fitondranao dia apetraka feno am-pelatananao hibitsiha amin'ny fanahy masinao ny amin'ny olona tsirairay avy hatsaro tena hanatonanao Andriamanitra satria kapoka ho an'ny firenenay Andriamanitro ny tsy fanatonana anao fantatray zany Jesosy malala ho momba n'izany tsy fanatonana anao zany noho ny mbola maniratsiranao dia fanahy masinao hipakany amin'izany firenenay izany ho tahaka anay hangetahetanao Jesosy malala ho no irinay sy hangatahnay eto anatrehanao ary misaotra anao koa tompo tamin'ny fotoana rehetra tandroany tamin'izao fotoam-bavaka izao tamin'ny fitaovana rehetrarehetra nindesina natanteraka izao fandaharana izao tsy hainay ny tsy saotranao satria tsy misy ny vitanay raha tsy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masinao misaotra reo misaotra fanahy masino Alleluia amen. Alleluia soratsika n'Andriamanitra raha navaverta to anatin'izay vavaka nafinaritra vavaka matsiro vavaka ho an'ny firenena izay dia tapitra tokoa ny fiarahantsika misaotranao nahatra ny farany ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny akiradio ianao www.ndramakaizao.com afaka mihaino ny ojapo ianao mihaino hira ianao mihaino toriteny ianao misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina tapitra amin'ny folo maraina averinao zao fandalana zao dia amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rala ihany koa misy toriteny misy hira mampahery dia samy tahin'Andriamanitra raha mbola sofigany amin'ny roalanda sao dia honetitsika rapitso dia mahere zany samy tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy misaotra anareo izay niarana nandeha taminay nanao an'izao fandalana zao androany Jesosy hamaly fitenareo voninahitra n'Andriamanitra ihany Halleluia amen. Ahereza daholo.